nivoaka tamin'ny fahanginana ireo izay mpanohana ny fitondrana Andriamatoa Andrajoelina. Tsy hain'izy ireo ny angina manoloana zao fafambaraka mahazo ny fitondram-panjakana malagasy izao. Tsy haritrin'izy ireo ny jery fotsiny manoloana ny fanosoram-potaka ataon'ireo mpanohitra amin'ny Andriamatoa Filoha Andrajoelina. Nivoaka tamin'ny fahanginana ny Soalia Moussa, mpanohana mahafatrapo any Andriamatoa Andrajoelina. Tsy hainy ny angina manoloana ny aferan'ny Romivo Sandrinarso, fafambaraka sy fanosoram-potaka an'Andriamatoa Filoha Andrajoelina. Manameloka tanteraka ny fihetsika nataon'ny fitondram-panjakana Anglisy izay nisambotra ny Romivo Sandrinarso, voasaringotra amin'ny afera kolikoly avolenta izay nitranga tao Londres. Elohin'ny lalàna internasionala ny fihetsika nataon'ny manam-pahefana nisambotra ny Romivo Sandrinarso tamin'ny fotoana namanginy any Londres, Angleterre. Firenena Anglisy dia fantatra fa olona mahay lalàna izy ireo ary mahafantatra ny lalàna mifehy izao tontolo izao. Ny fihetsika tsara tokony nataon'ny fitondram-panjakana tao Londres dia ny fampiresaka tamin'ny ministra ny affaires étrangères. Raha toa ka nisy olana ny fitsidiana nataon'ny Romivo sy Sandrinarso tao Londres. Ny zava-nisy nefa ny nandika lalàna ny fitondram-panjakana tao Londres, ny sambotra any Ramatoa Romivo Sandrinarso. Ny fahitany Soalia Moussa azy dia toa ny fandriana mihitsy ity Romivo Sandrinarso ity sy ny namany mba isamborana azy analam-baraka any fitondram-panjakana malagasy. Baraka ny ho an'ny Madagasikara, baraka ho an'ny Andriamatoa Filoha, baraka ho an'ny malagasy rehetra. Dia ny ministre des Affaires étrangères ampiantso ny ministre ny ambassadeur britannique eto aplazo ino zava-misy zay tokony atao rehefa dinianao hoe zavatra miseho ohatrany karazana piège nanaovana ny force zany ka rehefa piège ohatrany io le izy io le atsona amin'ny terme juridique hoe guet-apens dia embuscade piégena ny olona anankiray zany zay voararana eran'izao tontolo izao ny guet-apens. Tsisy lalàna manaiky an'izany eran'izao tontolo satria ny lalàna dia natao ho hiaro an'ilay infraction zany fa tsy natao piégena. Tsy natao piégena mihitsy ny lalàna. Dana makany amin'ny procureur na be ny aferana guet-apens fa tonga dia lava satria tsy ara-dalàna ny guet-apens na ny famanjena ny olona anankiray hanao heloka tsy azo atao zany. Ka mila fanajana ihany zany na dia mahantra ny fireneny tompony mba nanao rapport zareo ny zava-misy any ary regny zavatra. Eo koa zany rehetra zany mahita ihany koa i Soalia Moussa izay mpanohana mahafatrapo an'Andriamatoa Filoha, ny antoko politika mpanohitra manararoatra ary miezaka mamatotra an'Andriamatoa Filoha Andrajoelina amin'ity afera Romi saika anao corruption tany Londres ity. Ny tena zava-misy nefa ary tsy azo lavina dia Andriamatoa Filoha dia olona madio fo, olona tsy miditra amin'ny afera corruption izany. Zany hoe ny tranga zay nitranga tany Londres dia tsy misy idirana Andriamatoa Filoha. I Romivo Sandrinarso mpiasa tao amin'ny présidence no tratra tany fa tsy Andriamatoa Filoha Andrajoelina. Zany hoe tokony ajanona ny fanaovana politika maloto, fanaovana politika fanososena ny mpanao politika izay hita miezaka manao zavatra madio sy mahitsy. Tena manao tsy dia be ny hitako mpanao politika miezaka mapiditra foana ny anaran'ny président atao anatin'ny fatany satria divakaby akaiky anazy au courant tamin'ny affaire iny zany dia efa manao fa tsy misy ordre de mission ny force atoma mission izy itsotra hoe ny fomba manamora anazy zay zany administrativement parlant zany. Rehefa mbazay le raha tamin'ny voalohany rehefa manao interprétation ihany dia alao mba atao honnête
ny interprétation fa tsy dia mety amiko regny hoe maka anecdote ianao dia colenao any amin'ilay filoham-pirenena le izy na amin'ny fitondram-panjakana zay moa le antsoiko hoe approche anecdotique à la généralisation dia tsy honnête tompoko zay. Ity resaka fanosoram-potaka resahan'ny Soaly Moussa ity dia resina ohatra amin'izany i Ramatoa Fanny Soerinaivo izay milaza foana ary manao analyse ity aferan'ny Romy Andrianarisoa ity. Andriamatoa Filoha Andrajoela dia tsy afa miala amin'ity afera ity ary zay zavatra izay no toerin'ny Soaly Moussa. Any dia hoe crime organisé, olona maromaro ianareo no ao anatiny io ianao sûrement aty ambanimbany amin'ilay hiérarchie izany lehibenao. Raha ohatra ianao ka mamoaka izany lehibenao ahoana fomba fataonareo ahoana tsara fandehany omeo proof zay négociena ny penanao. Izay ny zavatra mety tranga aminy. Manamafy izay ny tenen'ny Fanny Soerinaivo zany ihany koa i Kotolela Maitsoambo. Tsy ao amin'ny antoko fanoherana izy ary tsy mpanoana fitondrana fa olona mandinika ny raharam-pirenena fotsiny i Kotolela Maitsoambo. Fa ny hevi-kevitry koa dia tsy afabela ary tsy afaka miala amin'ity afera ity i Andriamatoa Filoha Andrajoela satria Andriamatoa Filoha Andrajoela sy Romy Vosa Andrianarisoa dia olona mpiara-miasa ankaiky. Profon'izany mbola nifanosiosy izy ireo tamin'ny famangena izay nataon'Andriamatoa Filoha tao Rwanda. Io andro nefa ray andro mialohan'ny ity afera corruption tao Londres ity. Possible mihitsy i Andry Rajoelina tsy anatin'ilay affaire, tsy possible mihitsy, tsy possible mihitsy. Fa mety araka asany nandehanany tany dia any manao kolokolo dia efa tratra izy izay tsy korano inona fa izy nanao ny congé tany dia mangataka ary zany zahay ho avoir les attestations de congé, les demandes de congé. Ino moa tsy vitan-draharaha koa ny amorona ny ino moa zany ny fosika rehefa ataony fa tsy rahantsika fa zavatra fantatsika fotsiny dia hoe tsy possible hoe olona mpiara-miasa anao akaiky zao ve nitratra any dia ianao ve tsy concerné. Da io zay zavatra zay tratrany any ivelany any hitatsika zay tratra ihany mandeha ny volamena tratra ny ino moa zany Sud-Afrique mandeha ny volamena tratra ny Comore dia ny présidentsika zany dia propre be madio be zany izy tsy korano inona zao dia zay tratra any dia angatahana hoe averenao ty gadranay ity satria akama dôlodôlodôlo izy. Soaly Moussa dia mitodika amin'Andriamatoa Filoha Andrajoelina. Tsotra dia tsotra ny hafatra nalefan'ny Soaly ho an'ny Andriamatoa Filoha Andrajoelina. Aoka hitandrina Andriamatoa Andrajoelina satria ireo olona betsaka manodidina azy ireo dia tsy hoe mpiara-miasa ihany, mpanohana azy ihany fa maro amin'ireo dia manao skandale, manao zay ahafabaraka n'Andriamatoa Filoha Andrajoelina eo mason'ny malagasy, ny indrindrandrindra ny tena loza dia eo mason'izao tontolo izao. Andriamatoa Filoha Andrajoelina dia olona madio fo ary olona miezaka manao zavatra tsara sy mahitsy eto amin'ny tany sy ny firenena fa ireo zay manodidina azy no miezaka manimba ny imaginy eo mason'izao tontolo izao indrindrandrindra fa eo mason'ny malagasy mpiray-tandrazana aminy. Ilatsaka izy keo izy tena tony ianao sélectif amin'izay tena mpiara-miasa satria eda be ny olona manolotra olona ho aminy ao nefa le olona zany olona tsy mavita korin'le asa zay ampanaovana azy dia asa mamatrika azy ilay izy zany ka mila manao sélectif tsara ny filoham-pirenena manaraka raha toa mbola ilatsaka moa zany izy miara-miasa aminy fa tsisy tsy mahalala zany na zahary zay miara-miasa aminy ary dia samy teny mihitsy hoe ny filoham-pirenena dia manao zavatra miezaka manao zavatra fa anay manodidina azy ny tena manimba azy. Eto ampamaranana azo atao tsara ny maneho hevitra sy manohana zay olona toananao, azo atao tsara ny manao valin-kavatra raha toa ka misy fanehoan-kevitra zay tsy mandeha amin'ny laoniny satria tsy tombotsoan'olombitsy no tadiavana fa tombotsoa iraisana dia ny fambatsoana ny Madagasikara. Fa ny tsy azo atao kosa dia ny manohana tsangan'olona
na dia fahita aza manao zavatra tsy mety dia mbola iezahana ho diovina. Ndao isika malagasy hitsangana irahina anohana foto-kevitra izay iantoka ny fampandrosoran'ny Madagasikara. Ary izay ihany koa no mamarana an'ity vidéo ity. Aza adino misy abonné sy manisy j'aime ny vidéo tsika amin'ny manaraka indray.